Yo, androantsika hijery fomba fiinstalevana FL Studio Mobile 2.0 amin'ny téléphone na Android. Marina moa zany fa tsy maintsy téléphone Android 4 miakatra ary téléphone efa roté zay vao mety ilay izy. Voalohany alaitsika ilay fichier OBB file.zip amin'ny lien zay efa mizarako dia dézip-tsika ilay izy. Dia rehefa vita zay dia mahazo fichier telo ohatr'izao tsika APK dia fichier anankiroa. Dia rehefa vita DZP ilay izy dia miditra amin'ilay fichier OBB file dia misy an'ireto fichier anankiroa reto dia misy an'ilay APK anankiray. Voalohany dia installentsika zany ilay APK FL Mobile 2 dia atao next install miandry kely dia rehefa vita zay dia atao down dia rehefa avy eo miverintsika dia copientsika le fichier .com imageline FLM any anatin'ny OBB fichier dia collentsika ao dia rehefa vita zay dia afaka lancentsika amin'izay le application zay installlentsika teo. Dia rehefa vita zay dia miandry l'installation raw data zay somary elaela kely satria mavizabisatra ihany. Dia rehefa vita la installation eo amin'ny 10 minutes eo fandiganiko moa zany dia afaka lancentsika amin'izay le application sady mandeha ohatr'izao fibotra le izy. Eto indray dia ampianoka instructeur app izay natao tamin'ny FL Mobile nareo dia aza adino misabone dia misaotra nanaraka hatramin'ny farany. Misaotra tompoko.